أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته falintenne manatany arahaba ho antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity fandaharana izay resadresana mahakasika ny finoana islamo ary tamin'ny fandaharana lasa dia efa nanome sy nampanantenantsika fa iresadresaka mahakasika ny fomba fitsenana ny volana Ramadany isika amin'ity fandaharana manaraka ity. Mialohan'ny idirantsika amin'izany fomba itsenana ny volana Ramadany zany satria misy teboka maromaro tokony araina amin'izany dia misy fantaniana anankiroa lehibe izay tokony hipetraka ao an-tsainy tsirairay ary andao ezahana hovaliana izany fantaniana anankiroa izany. Voalohany amin'izany manao hoe isan-taona dia miomana fatratra ny mpino islamo itsenana izany volana Ramadany. Ireo khutba, ireo conférence, ireo fandaharana sy ny rehetrarehetra dia milaza sy mitsahatra mampatsiahy ny mpino islamo amin'ny fahatongavan'izany volana Ramadany mila fiomanana lehibe. Ka fantahinana mipetraka manao hoe fa maninona ny volana Ramadany no tsenaina amin'ny fomba mankotrokotroka tahaka izany tsy tahaka ny volana hafa ny fitsenana azy. Nefa mifantatra ihany koa fa ny volana Ramadany ane ka tsy tafiditra ao anatin'ireo volana efatra masina izay voalazany Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny boky masina Al-Qur'an Karim. Fantantsika ny volana efatra dia ny volana Muharram, ny volana Rajab, ny volana Dhul-Qa'dah ary ny volana Dhul-Hijja. Izy anankiefatra ireo no volana masina izay efa masina talohan'ny nahatongavan'ny finoana Islam ary nankatoavy ny finoana Islam ny fahamasinana izany ka tsy azon'ireo mpino atao ny miady masina ao anatin'izany na manao zavatra tsy rariny ao anatin'izany volana masina izany. Ka fantahinana mipetraka fa maninona ny volana Ramadany tsy tafiditra ao anatin'ireo volana efatra masina nefa isan-taona ny mpino Islam miomana amin'ny fahatongavan'izany volana Ramadany fa tsy miomana amin'ny fahatongavana volana hafa. Mba inona loatra re no antony antony nahatonga ireo mpino Islam manao an'izany zavatra zany. Zay no fantanina voalohany. Fantanina faharoa, moa ve atsika zanak'olombelona ihany, atsika mpino Islam ihany no miomana fatratra amin'ny fahatongavan'izany volana Ramadany zany sa misy zavaboary hafa akoatra ny olombelona miomana amin'ny fahatongavan'izany volana Ramadany zany. Inshallah hovaliantsika ireo fantanina roa ireo. Ny fantanina voalohany fa maninona isan-taona no tsy maintsy tsenaina mankotrokotroka izany volana Ramadany nefa tsy tafiditra amin'ny volana efatra masina eo anatrehan'ny finoana Islam. Ny valiny dia tsotra satria ny volana Ramadany dia manana fifandraisany amin'ny boky masina Al-Qur'an Al-Karim. Ka ny zava-drehetra manana ny fifandraisana amin'ny boky masina Al-Qur'an Al-Karim dia lasa manamboninahitra ary izy no sangany ary izy no misongadina indrindra eo amin'ny fiainana andavanandro. Andaontsika haka ohatra maromaro. Voalohany amin'izany dia fantantsika fa Jibril alayhi salam anisany anjely no safidiny maha lehibe n'ireo anjely indrindra amin'ny anjely rehetra any an-danitra sy ny anjely zay mety ifamezivezy ety ambony tany. I Jibril alayhi salam no anjely mendrika indrindra. Satria nahoana? Satria izy ilay anjely nitondra ny boky masina Al-Qur'an Karim avy any amin'ny lanitra fahafito avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ka nandeha tamin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Ka rariny sy itsiny raha nome amboninahitra izany Jibril alayhi salam zany. Manaraka an'izany tanànan'ny Makka. Tanànan'ny Makka dia anisan'ny tanàna mendrika indrindra ary tsara indrindra ary ao moa misy an'ilay Masjid al-Haram izay soala ataonao indray mandeha fotsiny dia mitovy lanja amin'ny 100,000 soala amin'ny masjid na moské hafa. Ka ny tanànan'ny Makka mendrika no sady tsara indrindra manoloana ny tanàna rehetra maneran'izao tontolo zao satria io ilay tanàna nilatsahany boky masina Al-Qur'an Karim tao amin'izany tanànany Makka izany. Tahaka an'izany ihany koa ny Laylatul Qadr. Ny Laylatul Qadr dia anisany alina mendrika indrindra satria io ilay alina izay nampidinany Allah subhanahu wa ta'ala ilay boky masina Al-Qur'an Karim rariny sy itsiny ka ho mendrika sy manana ny maizy azy izany aliny Laylatul Qadr izany. Ka tsy omena tsiny ihany koa raha ohatra ka ny volana Ramadany no volana
mendrika indrindra ho tsenaina na omemboninahitra andro amanalina omemboninahitra enimbolana mialohany volana ramadan ireo ny alohalalina antsika tamin'ny finoana islam efa miomana amin'ny fitsenanana zany volana ramadan zany ary enimbolana orina volana ramadan mangataka amin'ny Allah mba ho voaray le asa zay nataony nandritra ny volana ramadan karariny sy itsiny satria io le volana izay nidinany boky masina ny Qur'an Karim ary Allah subhanahu wa ta'ala mihitsy efa niteny an'izany ao anatin'ny Qur'an Karim manao hoe shahru ramadan allati unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Ny volana ramadan iny no volana nampidinanay an'izany boky masina ny Qur'an Karim ho taridalana sy fahitsina ho an'ny zanak'olombelona ary porofo miariary amin'ny manavaka ny tsara sy ny ratsy izany boky masina ny Qur'an Karim ka tao anatin'izany volana ramadan no nidinany zany. Tahaka an'izany ihany koa i mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam anisan'ny mpaminany mendrika manamboninahitra indrindra satria izy le mpaminany niantefany zany Qur'an zany ka tahaka an'izany koa ny vahoaka ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam vahoaka notsongaina ary manana ny maha izy azy satria izy le vahoaka niantefany Qur'an mapiatra ny Qur'an mahay tsy anjery betsaka ny Qur'an ary mahay mamaky ny Qur'an ary isaka ny aliny ramadan izy ireo manao an'izany tarawe sy ny tahajjud amin'ny alalan'ny famakinany zany boky masina ny Qur'an Karim karariny sy itsiny raha ohatra ka vahoaka ny Muhammad no voasafidy ho vahoaka mendrika indrindra sy vahoaka tsara indrindra satria izy nandray an'izany boky masina al-Qur'an Karim zany ka fantanina mipetraka raha ohatra ka ireo zavatra rehetra reo no nandray ny Qur'an no misy fifandraisana amin'ny Qur'an lasa mendrika sy tsara indrindra fantanina mipetraka amintsika raha ohatra ka fonao ary no manana mahay par cœur na mahay tsenjerany zany Qur'an zany mba inona re no lanjany zany fonao zany eo anatreny Allah subhanahu wa ta'ala mino za fa ny fonao no fo tsara indrindra madio indrindra eo anatreny Allah raha mahay tsenjerany zany boky masina al-Qur'an Karim zany natonga ny fo ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam niavaka tamin'ny fo rehetra zay nandalo teto ambony tany satria nalatsaka ny Allah nipetraka sy nitoetra ao anatin'ny fo ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilay boky masina al-Qur'an Karim razany sy itsiny raha ohatra ka ny mpino islam isan-taona mitsena sy miandry fatratra ny fahatongavany zany volana ramadan volana izay feno baraka volana zay namahany Allah subhanahu wa ta'ala ny varavaran'ny lanitra ary anagadrany na anidiny ihany koa ny varavarany afobe ary amatorany ireo devoly zay manelingelina ny zanak'olombelona ao anatin'izany volana ramadan izany zay le fanontaniana voalohany. Fanontaniana faharoa kosa dia hoe moa ve atsika zanak'olombelona irery ihany no mitsena zany volana ramadan zany sa misy zavaboary Allah hafa valiny dia misy zavaboary Allah hafa akoatrantsika mpino islam akoatrantsika zanak'olombelona no miomana fatratra amin'ny fahatongavany zany volana ramadan zany. Ndao tsika iaraka ijery an'ity hadisy ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam izay miteny izy manao hoe innal jannata la tatazayyan min as-sana ila sana li shahr ramadan. Ny paradisa hoy mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia miaingo fatratra taona aman-taona zany taona ty miaraka amin'ny taona manaraka miaingo izy mandritra an'izany taona anankiray zany noho ninona noho ny fitsenana sy fahatongavany zany volana ramadan izany. Jereo tsara fa paradisa ilay andratra antsika idirana amin'ny andro farany izy amintsika no tsy manantena hiditra ao anatin'ny paradisa ny antony anomponany Allah subhanahu wa ta'ala ny antony ankatoavanao ny teny sy ny didy amandalany Allah dia noho ny fiandrandranao fidirana amin'ny paradisa amin'ny andro farany karariny sy itsiny raha ohatra ka hoe paradisa ihany koa miomana amin'ny fahatongavany zany volana ramadan zany. Dia mitoy ilay hadisy mpaminany sallallahu alaihi wasallam ka niteny izy manao hoe idha jaa ramadan rehefa tonga oziziny zany volana ramadan zany qalatil janna miteny ilay paradisa mangataka doa spesialy amin'ny Allah ilay paradisa ka miteny izy manao hoe Allahumma ja'alni min ibadika sukkana o ry tombo Allah amin'ity volana ramadan zay tonga ty dia mangataka zao mba ataovy maro ireo mpanomponao hiditra sy toetra mandrakizay ato amin'izany paradisa izany. Jereo ilay doa zay nataony zany paradisa zany mahakasika atsika mpino islam mpanatanteraka amin'ny fifezana amin'ny volana ramadan efa i paradisa mihitsy no mangataka an'izany doa zany ka novaliany Allah subhanahu wa ta'ala zany doa zany satria nahoana satria amin'ny volana ramadan folo voalohany amin'ny volana ramadan dia nataony ho famindram-po, folo faharoa nataony ho famelan-keloka
ary ny folo fahatelo dia nataony fanavotana faobe an'ireo mpivavaka sy mpanetry tena ary mpanatanteraka ny fifehezana mba esorona ao anatin'ny afobe raha sendraka tokony hoany mandeha makany amin'ny paradisa izy ireo. Fanavotana faobe noho ninona noho nylay doin zay natao amin'ny paradisa dia novaliny Allah subhanahu wa ta'ala ka nataony amin'ny folo farany amin'ny volana Ramadana fanavotana faobe ho an'olona hiditra makany amin'ny zany paradisa izany. Zay no karazana hoe valiteny na valy ny doin zay nataony Allah subhanahu wa ta'ala tamin'ny paradisa. Fa mbola miteny ihany koa hurul ain wa qalat hurul ain, ny teny ireo hurul ain. Hurul ain dia ireo vady andefimandrintsika mpino islamo ao anatin'izany paradisa izany. Ka miteny izy ireo amin'ny Allah mangataka doin ihany koa ka miteny izy ireo Allahumma ja'alna min ibadika azwaja. Zany hoe ory tombo Allah, ataovy zay amin'ity volana Ramadan ty mba ho maromaro ireo olona tafiditra ao anatin'ny paradisa ka ho lasa vady andefimandrinay izy ireo amin'izany fotoana zany. Ny zavatra anankiroa ireo dia mangataka doin mba hidirantsika ao anatin'ny paradisa ary hitoerantsika mandrakizay ao anatin'izany paradisa izany. Zay le valim-panontaniana voalohany hoe ny volana Ramadan dia manana fifandraisana amin'ny boky masina Qur'an Karim, zay nahatonga azo manamboninahitra. Ary tsy antsika zanak'olombelona ihany fa hatramin'ny paradisa sy ny hurul ain sy ny zavaboary ny anjely rehetra ao anaty any an-danitra dia miomana fatratra amin'ny fahatongavan'izany volana Ramadan zany. Ka raha ny sitsiny raha ohatra ka isan-taona dia manomana conférence spéciale, manomana khutba, manomana fandaharana, manomana zavatra rehetra mba hiresadresana ny fitsenana an'izany volana Ramadan zany satria manamboninahitra izany volana Ramadan izany. Ka dao ary antsika hiditra amin'ireo zavatra zay tokony ho ataontsika manoloana ny fahatongavan'izany volana Ramadan. Satria nahoana? Satria efa herinandro no tavela dia higadona eto amintsika izany volana Ramadan izany. Inona zavatra zay tokony ataonao voalohany? Ny tokony ataonao voalohany dia ilay doin sy famerimberanao le doin hoe Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Tompo Allah, ome tombonandro zay ka hatratra ny volana Ramadan. Tompo Allah, ome tombonandro zay ka hatratra an'izany volana Ramadan zay. Fa maninona ianao mangataka an'izany? Angatao izany ary apetrao ilay finiavana na nia ao aminao hoe za manomboka zao efa mametraka finiavana fa ifehy mandritra ny volana Ramadan iray manontolo. Fa merimberanao zany doin zany satria ny doin no fanompona tokana manova ny lahatra sy ny anjara zay efa nalahatra ny Allah eo aminao. Ka amin'ny alalan'ny doin mety hanovany Allah subhanahu wa ta'ala zavatra zay mety andalo aminao. Mety ao anatin'izany ihany koa mety ho alainy Allah subhanahu wa ta'ala ianao ka tsy hatratra ny volana Ramadan. Fa tamin'ny alalan'ny finiavana efa napetraka hoe hife mandritra ny volana Ramadan dia efa voasoratra ianao tahaka ny nanao an'izany Ramadan izany complet ny fahasoavana azonao tamin'ny famehitranao finiavana fotsiny sy ilay famerimberanao an'izany doin zany. Ka tsy azo tsiniavana ilay doin sy ny famemezanao finiavana mba hife mandritra ny Ramadan iray manontolo. Zay no teboka voalohany tokony ataontsika amin'ny fitsenana nyity volana Ramadan ity. Faharoa amin'izany, rehefa tonga ny volana Ramadan dia inona zavatra zay tokony ataonao? Ny tokony ataonao dia fisorana sy fankasitrahana feno atolotra ho an'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Satria nahoana? Satria tadio raha lasa nabavy anatin'ny fiangonana Islam. Maro an'ireo namantsika zay niara-ny ainantsika tamin'ny Ramadan lasa, niara-nanao solat tarawih tamintsika tamin'ny Ramadan lasa, niara-ny fety tamintsika tamin'ny Eid lasa, niaraka nanao sy niara-ny sangisangy aza tamintsika sy niara-ny sakafo nanao iftar tamintsika tamin'ny Ramadan lasa. Saingy ankehitriny aiza izy ireo? Misy amin'izy ireo efa any ambany tany maty nalevintsika, misy amin'izy ireo marary mandamaka eo am-pandriana, misy amin'izy ireo tratra amin'ny problème maro samihafa. Ka ianao sy zaho nomeny Allah tombonandro na hatratra amin'ny volana Ramadan. Salama vatana, salama saina, salama ny rehetrarehetra aminao, tsy mba misy problème goavana eo aminao. Moa ve tsy mananjo hisotra ny Allah ve ianao amin'izay fotoana zay? Moa ve tsy tokony ahatsapan'izany fahasoavana lehibe zay tsy azo ny hafa zany ianao ka hankasitraka ny Allah subhanahu wa ta'ala? Tadio fa tenin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ny teny manao hoe la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi la shadid. Raha mahay mankasitraka ianao Allah subhanahu wa ta'ala dia ho ampitomboka avoeny ny fahasoavana zay efa eo am-pelantananao. Fa raha ohatra kosa ianao mikomy ny fahasoavana zay eo aminao dia tadidio fa ny sazy
avy amiko dia mamaivay sy mahery vaika hoy Allah subhanahu wa ta'ala. Ka aoka atsika atsapan'izany fahasoavana lehibe ny fahatarinao volana Ramadan, fanaovana soala anankiray sunna dia lasa toy ny farda. Ny farda dia ho ampitomboana 10 ary ampitomboana 70 ny farda amin'ny volana Ramadan. Efa tombotsoa lehibe zany. Famakiana Qur'any ampitomboana 10, ampitomboana 70. Ny zavatra rehetra ataonao dia mitombo aveny avokoa amin'izany volana Ramadan. Ny fahazoanao zany chance na hatratra amin'ny volana Ramadan dia nisan'ny zava-dehibe eo anatin'ny finoana Islam. Ireo ny alohalalinatsika tamin'ny finoana Islam dia miteny manao kaidu ni'amillahi bi shukrillah. Aoka anao izy mba higeja anageja ireo fahasoavany Allah eo aminao amin'ny alalan'ny fahaizanao mankasitraka azy sy misaotra azy. Ka eto misaora anao mba hijanonana zany fahasoavana lehibe eo aminao izany. Manaraka an'izany dia teboka manaraka dia aoka atsika mialohana tongavan'izao volana Ramadan. Efa herinandro tenintsika teo sisa. Dia aoka atsika mba hianatra ireo karazana lalàna mameny fifehezana. Io zany dia tsara ho haintsika. Antanio ny olona zay eo akaikinao, ireo manampahaizana eo akaikinao, ireo ustazy, ireo imam zay eo akaikinao, hoe inona zavatra zay tokony atao, inona ny mety manimba ny Ramadan, inona ny tsy mety atao, inona ny tsaratsara atao, inona ny tsy azo atao, inona zavatra zay mety misy fifandraisana amin'ny Ramadan sy ny zavatra rehetrarehetra zany dia antanio ny olona eo akaikinao na manampahaizana eo akaikinao na olona efa hitanao fa manana zany experience amin'ny volana Ramadan zany sy ny fifehezana, antanio azy ireo izany zavatra zany fa zay nisan'ny ilaina mba tsy hoe animba misy indraindray tsika efa nanao zavatra manimba fifehezana nefa tsy fantantsika izany. Anisany tokony ho fantan'ny hafa ihany koa ny ohatra amin'izany ny vehivavy bevoka, vehivavy mampinono, vehivavy tonga fotoana ohatry ny ahoana zavatra tokony ataon'izy ireo manoloana zany Ramadan. Zany rehetra zany dia mila fahaizana ka antanio ny olona izay eo akaikinao, antanio ny manampahaizana izay eo akaikinao mba hahafanao mame an'izany fahalalana izay madinidinika izany. Ary inshallah tsika moa mbola hiezaka ihany hanazava an'izany fa kosa mialohany an'izany dia mba antanio ihany ny olona izay eo akaikinao. Farany dia tadidio tsara fa ny volana Ramadan dia anisan'ny volana izay hoe hanetrenao tena hibebanao eo anatreny Allah subhanahu wa ta'ala. Izy tamintsika tsy nanotany Allah subhanahu wa ta'ala. Ary tadidio tsara fa ny fahotana dia anisany manakana ny fahasoavana zay tokony ho avy eo aminao. Io na aminao personnel, na amin'ny fiankonanao, na amin'ny fiarahamonina misy anao, na amin'ny fokotany misy anao, na amin'ny manodidina misy anao. Eny fa hatramin'ny firenena sy manerana an'izao tontolo zao. Allah subhanahu wa ta'ala mitantara ao anatin'ny surat al-A'raf ka niteny izy manao walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard walakin kadhabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Teneni Allah subhanahu wa ta'ala raha ohatra ka ireo mponina tamin'ny tanàna anankiray nino ny Allah, natahotra ny Allah, nankatoany didy amandalany Allah, nankasitraka ny Allah tamin'ireo fahasoavana zay nomeny azy dia naninona dia nosokafany Allah le fahasoavana le barakaty avy any an-danitra sy ny barakaty avy aty an-tany, zany hoe ny orana avy any an-danitra sy ny voly avy aty ambany tany dia nosokafany Allah subhanahu wa ta'ala. Fa saingina ahoana walakin kadhabu, reo olona reo dia nampandainga nikomy ny fahasoavany Allah fa akhadnahum bima kanu yaksibun, ka nosaziny Allah subhanahu wa ta'ala izy ireo tamin'ny zavatra zay nataony. Ka ho antsika rehetrarehetra ny fanaovantsika fahotana na miafina na baribary mety anakana ny fahasoavana zay mety ho avy aminao, mety ho avy amin'ny ankonanao, mety ho avy amin'ny firenena iray manontolo mihitsy izany. Ka zao fotoana andaotsika hitodika amin'ny Allah, ny vahaolana tokana dia ny fiverenana any amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ny olom-piangonana rehetra, ny olona masina rehetra, ny olona manampahaizana rehetra efa lany aiky fa ny solution farany dia ny fiverenana amin'ny Allah. Ka fotoana an'izao amin'ny volana Ramadan, fiverenana amin'ny Allah, fibebana amin'ny Allah, fakana karazana hoe décision ferme fa hoe tsy hiverina amin'ny fahotana zay vitantsika tsony tsika inshallah. Mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala atsika rehetra ahatratra an'izany volana Ramadan zany ho salama vatana, salama ny rehetrarehetra any amintsika ary inshallah mba ahavita sy ho maivana amintsika ny fanatanterahana an'izany fifehezana zany inshallah. Zay ngamba no fandaharany tsika tamin'ity androany ity. Isorako nanaraka an'izany hatramin'ny farany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.